Nitondra valikafatra ho an'ny Rajoelina Androany ny foloan'ny fanoherana eny anivon'ny antenimieram-pirenena Randriana Soloniaiko sy teny. I Rajoelina izay nilaza momba ity solombambaoka ity nandritra ny kabariny ny alahady teo ankoatra ny raharaham-pirenena. Fa zany teny aminareo tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny saina. Saina manahoana moa no hitondrany Ngai Rajoelina ty firenena ty. Voalohany indrindra aloha za sy teny za tsy pelaka sady sarim-bavy ka fiera manana ozatra nandritra n'izay fotoana nitondrany Ngai Rajoelina ty firenena ty mba nandroso ve isika fa ohatra niemotra foana amiko tsisy ilana azy ny tafy natao raha ny vahoaka malagasy mba niandry ny vahoaka malagasy hoe mba hisy zavatra mesure ho raisy ny fitondrana am'izao fahoriana misy zao ho maka nanapitsotraka koa zavatra mety za mba nanantena hoe niainganao ny karaha mafarana ambany 100 € teo sambatra ny malagasy rehetra de izy moa nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'ny 2025 dia io zavatra atao manao propagande foana manao propagande. Momba ny raharaha basy toliara izay nilazany Rajoelina fa hatomboka any atsimo ny fampandrosoana nanambara ity solombambaoka ity fa tsy manao izany fitsinjaram-pahefana izany ity fitondrana ity. Nefa io Ngai Rajoelina io mihitsiny izy mihitsiny tamin'ny 14 septembre 2020 no nanapa-kevitra hoe ny ristorina rehetra mandeha Madagasikara tsy omenan'ny commune. Raha misy olona tena hoe fahavalo ny atao hoe décentralisation na fanomezana vola sy ny fahefana ny olona any amin'ny faritra na amin'ny commune, ny anaran'ny tompoko dia Andry Nirina Rajoelina. Izy raha vao maheny fofona vola na isy olona ho faty eo na potena ny baobab na ho simba ny rano na alaina ny rano 600 mètres cubes par heure ho lotoina tsy mampaninina azy zany. Tsy menatra mihitsy ny Ngai Andry Nirina Rajoelina mandainga ao misy pipeline tsisy pipeline ao. Raha momba ny oranga io tsy izy mihitsy no hampandrosany toliara zany ary tsy izy mihitsy no hampandrosa Madagasikara. Ankoatra izay mitika zavatra maro ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny ampamoaka maro nataon'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy ho iatrany ny faneho-kevitra. Za reny zavatra reny dia tokony ho jereny exécutif. Olona manamboninahitra iny misy zavatra niteneniny teo ary tsy miteniteny foana reny olona manamboninahitra reny. Zavatra tokony ataon'ny fitondrana tokony hijery manokana an'ireny zavatra reny fa tsy ataka ny kolonely fotsiny fa tokony ho jerena hoe marina ve sa diso reny zavatra reny, tokony hanovana fanadiadiana reny zavatra rehetra niteneniny reny. Aza dinona fa symbole ny fahaleovantena ny miaramila. Izay zavatra zay raha vao misy zavatra tsy mety ao de fiandriana pirenena mihitsy no enjeu raha vao tsy jerena zay zavatra zay. Raha vao tsy mandray andraikitra kosa aloha ny fanjakana de tsy mazave tena marina zany. Nanambara ihany koa ity filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena avy eo amin'ny fanoherana ity fanokatra enquête parlementaire ny solombambahoaka avy amin'ny fanoherana manoloana ireto toetra raha mafana sy mampiayay ato amin'ny firenena ary irosoana ny dingana amin'ny fanatanterahana izany.